Ivato Penjy mbavao afatateraka isika mitohy hatrany ny fanamboarana fotodrafitrasa ao amin'ny kaominina Ivato. Androany ary dia nanomboka tamin'ny fanamboarana ny lalana ny kaominina ka nijery ny fizotran'ny asa indrindra ny ben'ny tanàna Penjy Randrianarisoa. Nanomboka ny fanamboarana lalana amin'ny 4 kilometatra ny kaominina Ivato androany alatsinainy. Nidina ifotony nijery izany ny ben'ny tanàna izay nanazava fa tsy miandry famatsim-bola izy ireo ho fanatanterana ny asa rehetra tokony ho atao. Kevitra ny kaominina hoe ho raisina tanana ny fanamboarana ity lalana ity ary rehefa nolazaina ny fokon'olona tety fa ho amboariny kaominina manomboka amin'ity Androany ity dia taitra ny mpandrarah tety izay efa nampanantena fa anao izany lalana izany ka nanambara fa aleo raisiny tanana ny fanamboarana ity lalana ity izay manomboka Androany ary dia efa manomboka manao ny asa zany izy ireo amin'izao fotoana izao izay isorana ny mpandrarah ity tanàna namita izay andraikitra sy tokony meny ho an'ny mpon'ny Ivato izay izany hoe ny vola tokony anamboarana ity lalana ity zany nanamboarany kaominina azy dia avadika any am-pandrona indray izay manomboka amin'ny herinandro ity ihany koa io lalana io. Ity lalana ity dia mirefy eo amin'ny 1 kilometatra eo ary mitovitovy amin'izay ihany koa ny lalana izay anamboarana izay ho amboarina any am-pandrona. Naneho ny fankasitrahany manoloana ny ben'ny tanàna ny vahoaka. Mba hoe fa ela mihitsy ny mitady hoe ataovy ity lalana ity dia faly mihitsy aho zao na hitanareo vory teo dosany dia mba anatiny eo eny fa za tena mipetraka eto mihitsy. Inona ny tombony ho anareo amin'ny fahavitany lalana io? Mba hanana fahasalamana izay amin'ilay vovoka sady mba fandrosoan'ny kaominina faly izay fa manao an'izany hoe manao ny tanànanay ny. Ankoatra ny fanamboaran-dalana dia misy ihany koa ny fanamboarana sekoly ary efa no adina ny fototra.